Zay amin'ny fiainanay satria efa fantatra efa tsy misy miafina aminao ny zavatra rehetra fa izahay no andrasanao aneo an-tsafidy anehoana ny fiankinanay aminao Andriamanitra amin'ny anaranao Jesosy atolotra indray ny tenanay amin'izao maraina izao Andriamanitra atolotra indray ny momba ny rehetra Jesosy amin'izao fotoana izao amafisina eto fa mbola tomponay sy mpamonjy ny fiainanay ianao ary ianao ny ekenay mandrakizay iankinanay amin'ny fotoana rehetra tsy misy hevitra hafa Andriamanitra eo amin'ny fiainanay akoatra ny eo aminao Jesosy tsy hitady lalana hafa izay Jesosy akoatra ny eo aminao rery ihany dia ankehitriny Jesosy akoa tanteraka aminay ny sitraponao amen. Ataontsika mbola misy vavaka anankiray angatantsika hoe matetika tsika matory sy lahatra makany amin'ny mpitsabo dia satria fantatrao fa misy zavatra tsy mety ao dia nefa tsika indraindray rehefa andeha amin'ny fotoana ohatran'izao dia tsy tonga saina te hieny afatra fanasitrana antsika fa tsy tonga saina hoe misy zavatra tokony sitrano amintsika tsiraray avy. Ataontsika hivavaka araka ny ten'Andriamanitra izay milaza hoe tinio aho izy ny ten'Andriamanitra. Alleluia, ny bokin'ny Salama misy an'izany. Ataontsika hivavaka mba tena hoe Jesosy raha mbola misy teboka ato amiko ato tianao iova ampafantaro andro any fa za mihitsy ny safidy tsy haina ao anatin'izany intsony fa ho sitrana miala eto amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Aza raha vavakantsika ary Jesosy Kristy eto Andriamanitra dia raha misy Andriamanitra izay fantatra efa tena misy ilay izy fa indraindray zahay tsy tonga saina asehoanay Andriamanitra ahafahanay mitondra an'izany eo anatrehanao satria zahay Andriamanitra mino fa teny iray ihany dia ampy anova ny fiainam-panahinay anova momba ny tsiraray avy tena aneo anao mikasihanay Andriamanitra ary izay rehetra tsy nambolen'ny tananao anatin'ny fonay anatin'ny fisainanay anatin'ny fietretanay ao anatin'ny mombanay rehetra dia aoka hiala aminay avokoa Jesosy aoka tsy ho aminay Andriamanitra Jesosy atolotray ny tenanay Andriamanitra atolotray mombanay Jesosy ho anao rery ihany amen amen. Tainy Jesosy tsika rehetra dia faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy afaka mahazo toerantsika dia bona anie daholo izay mbola tsy hita alleluia tsara Jesosy ten'Andriamanitra loha hevitra raisitsika androany napetraka ny tompo tampoko dia hoe ny fahalalana sy ny finoana an'Andriamanitra ny fahalalana sy ny finoana an'Andriamanitra. Romanina 10:7-10 matetika raha vao miresaka finoana dia anisan'ny tenin'Andriamanitra jerena foana io toy ny jerentsika Romanina 10:7-10 dia raha tsika rehetra mamaky izany amin'ny anaran'i Jesosy Romanina 10:17 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Romanina 10:17 alleluia sokafako miato izany Romanina 10:17 dia milaza an'izao hoe tsika rehetra miaraka koa ny finoana dia avy amin'ny toriteny ary ny toriteny kosa avy amin'ny tenin'i Kristy amen. Raha atao bangotokana ohatran'ny solona miogo dia tenin'Andriamanitra no fototra anorenanao finoana. Raha atao zany amin'ny versan'izay dia matoa tsisy finoana ny olona anankiray dia tsisy tenin'Andriamanitra ao anatiny. Alleluia, vita ny sekoly. Izay ny fototra. Ny mila fantatrao aloha hoe inona ny antom-pisiny ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Raha vao tsy fantatrao ny antom-pisiny ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao dia miezaka ny hampiasa saina ianao hitadidy fa tsy hampiasa fomba hiaina. Betsaka tsika, za mety anisan'izany, tia mitadidy sy mianatra mahalala tenin'Andriamanitra vaovao fa tsy maka fotoana mba hiaina ilay tenin'Andriamanitra mba hahatonga ilay tenin'Andriamanitra ho marina eo amin'ny fiainantsika. Rehefa marina eo amin'ny fiainantsika ny tenin'Andriamanitra dia izay mahatonga ny amin'ny marika 2:20 hoe milaza 9:20 ilay tenin'Andriamanitra izay ao anatinao no hamarin'Andriamanitra dia lasa misaccomplir ilay izy. Alleluia. Teboka mbola tsy fampidirana izay fotrany hoe atsipiko fotsiny satria raha hiresaka finoantsika dia mila fantatritsika aloha hoe inona ilay zavatra ho resahana. Alleluia. Tsika rehetra dia tokony mijoro amin'ny finoana any Jesosy sy hoe mijoro ny finoana ny tenin'i Jesosy. Roa samy hafa izany zavatra izany. Averiko tsara. Ny anankiray mijoro amin'ny finoana any Jesosy Kristy dia ny anankiray mijoro amin'ny finoana ny tenin'i Jesosy Kristy. Zavatra roa samy hafa izany.
Ny anankiray mifototra amin'ny fahalalana an Jesosy ary anankiray mifototra amin'ny finoana izay nolazainy Jesosy. Averiko tsara. Ny anankiray mifototra amin'ny fahalalana an'Andriamanitra. Ny anankiray mifototra amin'ny finoana izay nolazain'Andriamanitra. Alleluia. Sekoly fanasitranana androany. Ny atao hoe fanasitranana dia famerenana amin'ny laoniny na hoe famerenana ny zavatra anankiray araka ilay volonté an'Andriamanitra. Alleluia. Raha ohatra zany ka misy fotoana ohatra hoe tsy salama ny tananao dia ny dikan'izany hoe sitranana ataoko hoe sitranana ny fo raha valeur ara-panahy ny resahana dia fanasitranana ny aina aloha sy vao fanasitranana ny valva. Alleluia. Zany hoe fanasitranana an'ilay tontolo ara-panatsitanao maso aloha sy vao fanasitranana an'ilay zavatra ain'ny dokotera kasihana. Alleluia. Isika zany rehefa iona amin'Andriamanitra dia minofa tsy maintsy ho sitrana ianao fa amin'izay process zay. Tsy maintsy ny ainao aloha ny acceptenao hoe ho sitranan'Andriamanitra dia manaraka ny zavatra rehetra. Satria indraindray tsika maika ny fanasitranana ny zavatra hita ivelany materiel fa tsy maika ny fanasitranana ny ao anaty izay tena mamaika an'Andriamanitra. Aoka izay priorité an'Andriamanitra no priorité atsika tsiraray avy. Izay ny mahatonga ilay izy indraindray tsy miabotiry, mety mivavaka tsika, mety mangataka tsika indraindray, fa zao mbola le atsika lasa mandeha aloha ny an'Andriamanitra. Rehefa miaraka amin'i Jesosy, ny atao hoe na ny olo-tena ho an'i Jesosy dia tsy tompony tenanao intsony ianao. Marina sa tsy marina? Ary rehefa tsy tompony tenanao ianao dia tsy tokony tompony ny fangatahana intsony ianao. Alleluia. Satria efa tsy hanao intsony ianao, dikan'izany tsy en position tokony hangataka ianao fa en position tokony hanome voninahitra, ahalala ilay tomponao. Amen. Salamo fafito amby zato andininy faharoapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy nandefa ny teniny izy mba hasitrana azy ary nanafaka azy tamin'ny longo ny anjerany. Amen. Nalefa ny teniny, nalefa Jesosy Kristy mba hitondra fanasitranana antsika tsiraray avy. Jereo nefany fa tao amin'ny testameta taloha nisy ny tantaran'ny Namana ohatra, exemple anankiray ny raisiko. Tamin'ny tantaran'ny Namana dia nafantatritsika fanasena ny roboka impito taiza tao amin'ny on'ny Jordana. Namana dia avy eo sitrana izy. Fanontaniana napetrako amintsika tsiraray avy. Efa voakapoka Jesosy sa tsy voakapoka tamin'iny? Efa sa mbola? Physiquement tsy mbola. Alleluia. Ao tsara tsika. Ahoana ary zany nisy ny trangany ataoko hoe endrim-panasitranana tany amin'ny testameta taloha. Alleluia. Ary ahoana ny fomba nisehoany ilay fanasitranana taty amin'ny testameta vaovao. Raha hijeritsika ny bokin'ny Exode, tsy ovakika ilay ten'Andriamanitra fa manaovitsika tsiraray avy recherche ao amin'ny Exode eo manomboka amin'ny toko voalohany ka hatramin'ny toko fahaefatra vakio manokana izay. Alleluia. Ny teny Andriamanitra, Mosesy, andany ianao makany Egypta, dia rehefa tonga any ianao dia zao no ataonao, zao no ataonao. Nanana fanahina amin'izay Mosesy. Dia hozy izy Mosesy, dia inona zany ny zavatra ho teneniko rehefa tonga any hoe iza le naniraka? Dia hoy Andriamanitra hoe izaho izay izy. Amen. Hatreo. Important be amin'Andriamanitra aloha ianao mahalala azy fa tsy ianao mampiasa azy. Mampiasa finonintsika mba ho sitrana fa tsy mitondra ny tenantsika mba ahalala ilay mpanasitrana. Nefa ny fahalalanao an'ilay mpanasitrana, alleluia, ny fahalalana tsy izay mahatonga ny matitoko fahenina vao manomboka ny ministeran'i Jesosy dia ny fampianarana nisany voalohany dia ny fitaomana ny olona ahalala an'Andriamanitra midira ao amin'ny efitranonao fa ny rainao izay ao mangingina no halalanao, amaly anao. Amen. Dikan'izany ny tena tanjon'Andriamanitra dia ny ahafahantsika mifankalala aminy. Indraindray tsika mianatra tsy enjery teny mpanasitranana fa tsy malala an'ilay mpanasitrana. Ainao tsy enjery ny formule. Misy an'izany mihitsy moa zany ny fampianarana sotran'izany amin'ny resaka ohatra hoe ara-baiboly. Efa misy nanao étude hoe raha vao ohatra hoe olona voan'ny cancer dia olona hitahirizana alahelo sotran'izany. Possible marina zany zavatra zany. Fa tsy azo raisitsika configuration standard ohatran'izany miaraka amin'i Jesosy. Ianao mila mahalala hoe iza Andriamanitra. Ary tombony kokoa atsika ny fahalalana hoe iza Andriamanitra no ny fahasitrana ny nofinao.
iny mila mindraindray tsy zakatsika ilay zavatra teneny eto nandray hoe aza maiky ny ho sitrany ianao fa ny zava-dehibe dia ny fiainam-panahy satria tsika mila ampianarina fa ny fahalalanao an'Andriamanitra dia mbola matsiro lavitra noho ny fahatsapanao hoe salama ianao. Jereo zao tsika rehetra anie possible salama be ianao tena salama au sens propre mihitsiny fahatsapanao hoe mbola misy zavatra tsy ampy eo aminao. Dia nefa rehefa tsy salama ianao dia matsiaro tena hoe fanasitranana ny tediavinao fa Jesosy. Misy priorité tokony hovainao. Andriamanitra ny tena tokony fantatrao manokana aloha. Fa rehefa fantatrao manokana Andriamanitra dia jereo tsara mihitsiny. Lazarosy, tsy Lazarosy ilay ao amin'ny Jona 4:10, tsy Lazarosy anadahany Maria sy Marta, fa ilay Lazarosy ferena teo am-bavahadiny ilay mpanan-karena. Io Lazarosy io dia rehefa maty dia tsy voasoratra mihitsy hoe sitran'izy dia maty. Fa natsapany fahatsaran'Andriamanitra tao am-pony izy na maty ara. Dikan'izany azo atao excuse mihitsy ny zavatra marary ivelany tsy ahatonga anao hitady an'Andriamanitra. Fa io mihitsy ara ny tian'Andriamanitra hitomana anao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Betsaka anie ny olona lasa mivavaka satria narary dia sitrany. Fa isika aza miandry marary vao hivavaka. Fa amin'ny fotoana mety mahita ny masonao afaka mamaky tenin'Andriamanitra, ento mamaky an' Jesosy io. Mahalala an' Jesosy. Mila mitombo fahalalantsika. Satria teny fotsiny mitombo finoana. Fa mila mitombo fahalalana an'Andriamanitra. Hijeritsika rehefa avy eo amin'ny filazantsara Marka 5:5 fa teo ny nahitantsika hoe hoay aika hito nahalala fa tsy nino dia hito koa kay nino fa tsy nahalala. Dia ny tanjon'Andriamanitra nefany dia sady mahalala azy ianao no mino azy. Tena tsoroko aminareo fa mibosta be ny finoanao rehefa ngeza ny fahalalanao. Fa malezolezo ny finoanao rehefa tsy ampy fahalalana ianao. Alleloia. Andriamanitra mihitsy no ilay mpamerina ny laoniny amin'ny fiainantsika. Eto zany mety hitentsika eo zany ohatrany tsy marary fa ohatrany hoe mba misy olona marary any dia mba te hienteny mba hampahirezako anazy. Tsy parazary ianao tonga eto. Fa mila sitranitsika tsiraray avy. Ary nizana teraka ny nofo dia atao anatin'ny fahotana. Dia izay ilay endriky ny fanasitrana tedavina. Averina amin'ny laoniny tamin'ilay fotoana mbola tsy nisy pahotantsika tsiraray avy. Mba tena aneo an'Andriamanitra marina. Sao aoka tsika tsiraray avy sady ino an'Andriamanitra no ino ny tenin'Andriamanitra. Tsy zavatra roa zany fa indraindray mitongilana ny fijerintsika anazy. Mazoto be tsika mamaky tenin'Andriamanitra fa rehefa momba ny fahalalana ny maha-Andriamanitra n'Andriamanitra dia lasa ohatrany hoe ohatrany maka recul kely zany tsika hoe ampy anah ny teniny. Za tena miteny antsika ampy ny teny fa tsara lavitra koa sady mahalala an'Andriamanitra ianao. Endry Andriamanitra miteny tamin'ny Mosesy hoe zao izay izy teneniny. Tsy anarana hafa fa hoe zao izay izy. Le maizy an'Andriamanitra. Amen. Jaona 2:2 andininy fa 4 sy ny 5. Fahagagana voalohany izay nataon'i Jesosy mampijoro ny finoantsika ny fananantsika intimité amin'Andriamanitra. Tarefa enitsika ty fa verentsika vakiny. Jean 2:4-5 amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy Jesosy tamin'ny Mario reniny. Raha vehivavy mofaninona akory tsika sinareo tsy mbola tonga ny fotoako. 5 fa hoy ny reniny tamin'ny mpanompo ataovy izay asainy ataonareo. Amen. Ny mahasamihafa any Maria sy ny mpanompo teto dia Maria nahalala an' Jesosy. Fatany io. Nitezainy io. Mety hoe mbola tsy tanteraka ny fahalalany Maria an' Jesosy fa amin'ny mareny sy amin'ny mazanaka azy dia efa nanana an'ilay intimité niaraka tamin'i Jesosy izy. Alleluia. Jereo tsara niaraka namaky tsika tamin'ny voalohany teo hoe ny finoana dia avy amin'ny toroteny ary toroteny dia avy amin'ny tenin'i Kristy. Mbola tsy nisy soratra mihitsy voarakitra talohany io ny teny tamin'ny Maria hoe raha vao misy trango ohatr'izao dia izao nataonao amin'i Jesosy. Azonareo ve? Tsy nisy tenin'Andriamanitra nialohany io action amin'ny Maria io. Fa isika rehetra izao misy tenin'Andriamanitra mialohany action ataontsika ampinoana. Alleluia. Dia ahoana ary zany? Tsy nino ary ve Maria? Nahalala an' Jesosy Maria. Ny finoana zavatra antenainy, zavatra mbola tsy hitanao. Lavitra kokoa zany raha mihoatra ny fahalalanao an'Andriamanitra satria ny fahalalanao an'Andriamanitra efa incorporé ao aminao. Alleluia.
tsy hoe ratsy ny finoana eny tsara satria raha vao tsy mihaino tsara tsika dia ampiozongozona ny finoana ty hoe tsy tokony mino ave za zany satria tsy izay le izy fa ny finoana dia hitondra anao eo amin'ny fahalalana n'Andriamanitra ary mahafinaritra an'Andriamanitra zay le hoe Isaia 46:10 izay mahita amin'ny farany hatramin'ny voalohany rehefa misy finoana ianao dia lasa mitombo fahalalana fa ny ahafahanao manana finoana tsy maintsy misy fahalalana n'Andriamanitra aloha alleluia miprograma an'Andriamanitra ao antsika ianao mahalala azy intime amin'Andriamanitra dia ny fahalalana raha teny ara-baiboly ny resahana ny atao hoe mahalala raha mpivady relation sexuelle maharaka tsara tsika dia natao hoe mahalala an'Andriamanitra ny relation sexuelle dia midika firaisana ny atao hoe mahalala an'Andriamanitra dia miray amin'Andriamanitra ary tsy misy olona afaka hiteny fa efa iray amin'Andriamanitra izy raha tsy niray tamin'Andriamanitra aloha alleluia le izy zany tsy teny avoaka mivava fotsiny hoe efa ray zay s'Andriamanitra tsy zany fa tsy maintsy miray amin'Andriamanitra tsy maintsy mahalala an'Andriamanitra tsika mitombo ny fahalalanao an'Andriamanitra mamaky baiboly fahalalàn'Andriamanitra tsy mitsotsotra dia misotro jus dia ny piscine dia mitrehitra ohatr'izao zao Jesosy lava be ny volony dia ny akanjo ny fotsy ny maso ohatr'izao araka le témoignage hitako tary dia ohatr'izao ny fahalalako an'Andriamanitra tsy ampy zany fa midira ao amin'ny intimité alleluia jereo tsara mihitsiny marina asa ny teny hoe enio fotsiny izay teneniny vexon hoe zany zavatra re zany hoe ny zanakao lahy no miteny hoe fa mifanina moa zany tsika asianao ty raha ohatra ka kely ny fahalalany Maria an' Jesosy dia stop teo amin'ny fahalotompolo le izy fa rehefa ngeza ny fahalalany Maria an' Jesosy dia tsy mampaninona izay teneniny eo fa ankatoaviko fotsiny matetika indraindray lasa tezitra amin'Andriamanitra satria tsika tsy nandroso teo amin'le fahalalana efa niandrasany anao satria efa nisy zavatra nampianarin'Andriamanitra antsika be deaibe dia ianao nionina fotsiny hoe mba hanana finoana fa tsy hitombo fahalalana azy ho avy ny andro hozongozonina amin'ny finoantsika amen alleluia satria ny atao hoe azo tena mijoro dia azo avynozongozonina fa mbola mijoro foana matoa ianao matahotra fanozongozonana tsy mijoro tsara ianao zafady fa mahitsy be zany teniko zany fa izay le izy ny kristianina zany tsy hoe iandriandro hoe tena miady hevitra mihitsy hoe amin'ny grande tribulation efa tsy etsontsika dia efa tsy miomana ntsony ny fiainam-panahy satria mieritrehitra efa tsy eto azonareo ve tandremo indraindray tsika tia loatra manao étude ny eschatologie ny fiaviany Jesosy dia lasa mandrimbona ny finoanao tsikelikely izy satria lasa manana antoka ianao efa tsy eto ntsony amin'izany nefa alleluia ilainao ny finoana hatramin'ny fiaviany Jesosy aza variana mijery lanitra raha tokony iondrika ianao hifantoka sy ankohako anatrehan'Andriamanitra tia tsika manao étude ny amin'ny hoe efa mefeny ny fepetra fa zao le fepetra ny Jesosy anatintsika feno sa tsy feno satria raha tonga zao Jesosy dia tsy hoe antany izy hoe izavy ny nafantatra fa efa tokony tonga alleluia tsy mana foana ny tokony ianarana ny fiaviany Jesosy zany fa apetrao le priorité spirituelle alleluia so tsika zatra manao théorie ny fandrahoana atody fa teo amin'ny fiainanao mbola tsy nahandro ianao hatramin'izay mety fantatrao daholo hoe brouillé dur omelette tsy haiko koa inany lety rehetra fa nefa mbola tsy nigoûté an'ilay izy tsy nanandrana ianao misy zavatra nereto tsy ho hay raha tsy eo ampiarany iaina eo amin'ny andavanandrontsika Jesosy alleluia marina lalan'i Jesosy intimement ianao ve mahalala an'Andriamanitra intimement misy angle manokana tian'Andriamanitra isehony eo amin'ny fiainantsika tsy isehony amiko ny isehony aminao ary tsy isehony aminao ny isehony amiko fa mifanehoan'Andriamanitra azy eo amin'ny fiainako no atonga lasa vavolombelona afaka hijoro eo anatrehan'ny olona rehetra tsika rehetra dia voe hirehitra araka ny sitrapon'Andriamanitra ary tsika tsiraray avy dia manana ny firehetany fany amin'ny masina sy tena mety hoe tsy mitovy sûrement tsy mitovy jereo ty zavatra anankiray ty asan'ny apôstoly toko 2 rehefa tonga ny vaim-potoana amin'ny pentekosta nyrehitra ny afo alleluia teo ambony lohan'ny olona rehetra naninona nisy lela mitarehina afo maro zany ataontsika rehetra samy ampirehitra labozia fa ny zavatra azy koantoko samy mirehitra daholo amen fa tsy mitovy ny direction n'io lelana io ny mouvement n'io tsy mitovy ny habean'io tsy mitovy durée an'io tsy mitovy alleluia inona ny tiany tenena amin'izany marina loatra ny tenin'Andriamanitra izay milaza amin'ny 1 Cor 12 zarazarera samy hafa amin'ny fanomezam-pahasoavana
satria ny firetanao mety tsy firetako mahafinaritra be rehefa mirehitra ny labozia mba zao moa zany tsika tena mahita mihitsiny miara-miasa soa ny zavatra rehetra rehefa ampiretinao ny labozia dia aiza mifaritra maizina eo mifototry ny labozia satria ny destinéan'ny labozia tsy ampirehitra ny tenany fa hanazavany eo tongotry ny hafa sy ho tehaka ho an' Jesosy ny firetanao aleloia tsy hoe ho anao foana fa ny firetanao dia hiara-asa asomy manodidina anao dia evero amin'izay hoe isika rehetra miaraka mirehitra rehefa miaraka mirehitra tsika zavatra mahafinaritra sady mafana ato lasa misy chaleur na flamme aleloia sady misy fahazavana miara-mazava daholo tsika rehetra tsy misy tafitohana tsy misy tezitra satria maninona manana an'ilay intimité amin'Andriamanitra amen na mbola tsy voalaza raha ny zavatra anankiray dia afaka ny ho tanteraka aminao rehefa manana fahalalana an'Andriamanitra ianao tsy midika izany akory fa mila se déconnecter amin'ny zavatra voasoratra tsika alléluia fa au contraire voamay ianao miaccomplir ny zavatra voasoratra rehetra Isaia 53 fantatritsika tsara mihitsiny 1:5 nefa izy dia voalefina noho ny fahadisoantsika sy ny torotoroana noho ny helontsika ny fampijaliana nazahoantsika fihavanana no namelezana an' Jesosy ary ny diakapoka taminy no nahasitranana antsika amen fanontaniana manaraka indray apetraka amintsika nanasitrany Jesosy sa tsy nanasitrany nanasitrany Jesosy tao alohan'ny kapohana azy sa tsy nanasitrany aleloia azontsika amin'izay io faminaniana io aleloia efa tanteraka tao amin'ny ara-panahy ary Jesosy satria nanana dimension spirituelle avo izy dia afaka se connecter tamin'ny zavatra mbola tsy tanteraka fa efa tanteraka tao amin'ny ara-panahy aleloia azontsika tsara ve zany fa isika ny tsy maintsy niandry le diakapoka zay vao afaka ny connecter tamin'le diakapoka tao amin'i Jesosy averiko tsara dia ahoana ary zany mahatonga Jesosy ny teny an'izany hoe zay mino aho dia ny asa ataoko Jean 14:12 no ataony koa rehefa mitombo ny finoanao an'Andriamanitra aleloia dia hitondranao any amin'ny fahalalana an'Andriamanitra ka na zavatra mety mbola tsy voateniny ao arany dia teneniny fa any masonao aminao dia tanteraka le izy aleloia ao tsara tsika rehetra isika zany dia mila mandroso foana ny fahalalana an'Andriamanitra tsy niandro voakapoka Jesosy vao niasa ao amin'ny fanasitranana satria izy mihitsy le fanasitranana aleloia fa hananantsika connexion amin'Andriamanitra ny antony nikapohana anazy mba hahafahantsika rehefa voakapoka tsika dia lasa mitovy amin'i Jesosy dia mandray fanasitranana ihany koa amen feziko aloha hatreo mamaky ten'Andriamanitra ampitomboa ny fahalalanao an'Andriamanitra ohatra mpiady anankiray hiditra taninady ianao tsy mitondra fiadiana rehefa tsy misy tenin'Andriamanitra satria ny tenin'Andriamanitra dia sabatra roa alela dia ny destiné ho anao sy ho an'ny adversaire normal be tsika raha tsy tafajoro satria tsy misy tenin'Andriamanitra le izy tsy hoe mivavaka mafy dia tafajoro le izy tsy hoe ametrahan'ny pastera tana dia tafajoro mbola famindram-po koa le hoe ametraha tana ianao vao sitrana aleloia fa ny tenao amin'Andriamanitra ny finoana fotsiny aleloia fantatro Andriamanitra aleloia fa na tsy vavaka sy tsy angataka ary satria araka le resantsika teo tsika ne tsy en position mangataka fa na tsy teny ary ianao Jesosy eo aoka ny sitraponao fotsiny tanteraka eo zay tian'Andriamanitra misy fotoana koa ne marina volonté parfaite n'Andriamanitra natao hoe volonté parfaite dia araka le sitrapony tao edena mbola tsy nisy fahotana zay le perfection an'Andriamanitra mbola tsisy fahalotony natao hoe volonté parfaite dia le zavatra tanteraka tao edena no tiany tanteraka ao aminao tao edena tsisy aretina volonté parfaite n'Andriamanitra fanasitranana zay mahatonga ny hoe rehefa mangataka fanasitranana ianao amin'ny fotoana anankiray ka hoentin'ny fanamasina hoe angataka dia tsy miteny hoe raha sitraponao satria vokatry ny tsy fahalalana rehefa miteny hoe raha sitraponao satria le izy efa sitrapon'Andriamanitra azontsika ve mahatonga antsika tsy sitrana satria enao tsy manana fahalalana hoe efa tiany io hoe tsy misy zanaka izany ao an-trano ka hiteny hoe raha sitraka ao dada sy neny dia miosakafo fa ohatrany hoe miteny ratsy ny ray aman-dreny ianao raha manao an'izany fa vokatry ny fahalalanao ny ray aman-dreny dia miteny ianao hoe papa sy maman misy sakafo ve dia faly ery le papa sy maman miteny hoe ye fa inona ny tiana hohanina miteraka fifaliana ao am-pon'Andriamanitra ny fitombony ny fahalalantsika mitombo fahalalana foana amen talata androany
ataovy talata feno fahalalana an'Andriamanitra amin'ny fiainantsika. Aza miandry zavatra hafa, aza miandry situation tena hoe ohatran'izao vao hitombo fahalalana fandroany. Ahoana ny fahalalanao? Raha oharina ny latsinainao maly sy ny androany, nisy fahalalana ny tombo ve tao? Sa ny teo ary mbola nanasorana? Mety tentsika hoe tsy tadidiko ilay tenin'Andriamanitra, tsy nitombo fahalalana ianao zany. Natao hoe mitombo fahalalana, mety possible ane tsika koa indraindray tia mihazakazaka. Tia mampitany tenantsika amin'ny olona. Mahay tenin'Andriamanitra be ilay olona eo akaikinao, dia manery ny tenanao ianao hahay tenin'Andriamanitra, fa tsisy ainanao ilay izy nandray ary. Rehefa avy eo reraka ny sainao, dia manontany teny ianao Jesosy eo fa manino za ohatra ny ao anatina état dépressif zany. Satria ilay izy tsy ainanao. Ny mahatonga ny raritsainany ny dépression, ny raritsainany mahatonga an'izany dia ny fahafenoan'ny information betsaka atao amin'ny lohanao fa tsisy accepten'ny fonao ilay izy. Be dia be ilay problème dia miantona ato, dia ny fonao manohatra an'ilay izy dia lasa dépressif ianao rehefa avy eo. Fa ny tenin'Andriamanitra rehefa miditra ao anatin'ny sainao, dia consommenao, dia lasa ao anatin'ny fo, dia lasa hita amin'ny vaingany aty. Rehefa mihinana paoma ianao, dia miditra ato izy, tsiron-kanina, miditra ato izy, ny apport nutritif rehetra, ary rehefa avy eo amin'izay, stomy ny vavony ny apport nutritif ny tsay ny vavony ny tsinay. Dia ny tsinay, alléluia, fa ela be tsy nanao SVT tsika. Dia avy eo amin'izay, iny apport rehetrarehetra iny lasa tonga ety ivelany. Ohatr'izany koa ny tenin'Andriamanitra, hoaninao ny tenin'Andriamanitra, tonga ao amin'ny vavony, tsakon'ny vavony, nify, vavony, stomy ny anaty rehetra, tonga velona eo amin'ny fiainantsika. Lasa miaina ianao. Alléluia. Raha misy olona amin'ny Kristy io ny tenin'Andriamanitra, 2 Cor 5:17, dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha. Ny atao hoe olom-baovao, olona velona ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Velona ao aminao ny tenin'Andriamanitra. Alléluia. Tsy hoe mahay tenin'Andriamanitra, fa velona ao aminao ny tenin'Andriamanitra. Tena mahafinaritra be mahita olona anankiray ao anatin'ny 2 volana mahay tenin'Andriamanitra ray. No mahita olona ao anatin'ny 2 volana mavaky baiboly iray manontolo fa tsisy aina. Maro zany tena maro zany maika be tsika maky teny hoe fitaiko amin'ity 3 volana ity ny testamenta vaovao. Fa rehefa vita ny 3 volana, ahoana amin'izay? Niova ve? Sao dia lasa mahay mot biblika fotsiny, mahay dika teny fototra sy mahay fototra fotsiny tsika. Na ma-pasteur ary za tena tonga saindrany amin'izany hoe sao ary za ty maika ny anana fahalalana fotsiny amin'ilay texte fa tsy haina. Jesosy nefa nyteny an'izany, Jaona 5:7 mba voaka azafady. Jaona 5:39. Alléluia. Jaona 5:39 dia tsika rehetra indray miaraka mamaky isa 2:3. Dinionnareo ny soratra masina, ataonareo fa ao aminy no ananareo fiainana mandrakizay, ary ireny manambara. Amen. Jesosy io miteny io. Dia hiteny izy hoe tia mamaky baiboly ok, mahafinaritra. Tia mientory teny ok, tena mahafinaritra zany. Fa rehefa anenjika taxi be ianao dia tsy hoe rehefa mery miazakazaka dia tratranao ny varavarana dia mijanona amin'izay ianao. Azoko ilay varavarana, tratrako ilay réservoir dia tsy miakatra ianao. Ohatr'izany ny ataontsika rehefa mamaky tenin'Andriamanitra fa tsy miaina tenin'Andriamanitra. Maika ianao hifaninana hifanenjika amin'ny taxi be fa tsy miditra ianao. Azontsika ve? Firy amintsika mba efa nanao an'izany, ary amin'ny anarana Jesosy tsisy manao an'izany intsony. Rehefa mamaky tenin'Andriamanitra, iaino ilay tenin'Andriamanitra. Izay mahatonga Jesosy miteny hoe ary ireny ny manambara, na hoe izany vavolombelona ireny ozy izy Jesosy. Tsy afaka ny ahita an'izay témoignage ny parole de vie eo amin'ny fiainanao izay ianao raha tsy miaina ilay tenin'Andriamanitra. Iaino aloha ilay tenin'Andriamanitra e. Alléluia. Tenin'Andriamanitra. Jereo tsara mihitsy fa ny 2+2 ihany ny 4 e. Hatrany amin'ny T1 ka hatrany amin'ny terminal. Alléluia. Dikan'izany aza hovaina koa ilay izy aloha, aza maiky niova zavatra be dia be. Fa ianary foana aloha ilay fototra anankiray, mety Jaona 3:16 napetraky ny tompo am-ponao. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao, nomeny ny zanalay tokana mba tsy ho very rehetra mino azy, fa hanana ny fiainana mandrakizay. Aza miezaky nitady zavatra hafa, fa hoety eo tongotry Jesosy, teny mihitsy hoe Jesosy tsy azoko ty. Azoko izy amin'ny saina, fa za mihitsy fa misy message tsy takatry ny fisainako, tianao entina eto. Tian'Andriamanitra tsika mangetaeta ny teniny. Alléluia. Natao hoe olona sitrana ane dia olona manana ny fisainan'Andriamanitra. Matetika tsika hoe hoentina any amin'ny dokotera satria marary. Fa nefa tsika rehetra raha ara-panahy misy aretina kely mila sitranina daholy. Niza na amin'ny mpanompon'Andriamanitra arany.
mbola mila sitranina. Za zao matsapa mihitsy za mila sitranina satria ny tenin'Andriamanitra isaky miditra eo amin'ny fiainako dia ny zavatra inoko sady fantatro tsy maintsy hitondra zava-baovao izy. Ary matoa miteny izy hoe hitondra zava-baovao, mbola tsy ao amiko ilay zava-baovao, mila averiny eo amin'ilay zava-baovao disponible ao amin'Andriamanitra sitranina isa-maraina. Aza miteny fotsiny hoe za efa tena za amin'ny Baiboly zany. Za mahafantatra olona navaky Baiboly iny 4, iny 3 ao anatin'ny taona mahavaky Baiboly fa tsy niova ny fiainany. Tsy niova ny fiainany iny olona iny. Le izy tena hoe tsy hoe manenjika volume manentsika. Tsy hoe tsika dia ifandahatra hoe ianao zay fa fampirina. Tsy izany. Raha mbola zay dia avonavona. Satria succès personnel anao no tianao aseho. Fa tsy ny fanananao intimité miaraka amin'i Jesosy. Alléluia. Maria tsy nanao démonstration tamin'ilay mpanompo hoe za mihitsy ny maman'io. Ohatr'izao nataoko tamin'izany nanena namokany io. Azonareo? Tsy any amin'ilay hoe zavatra isehoana eo amin'ny hafa hoe tena zay sy Jesosy ny tena ohatr'izao mihitsy. Tena ohatr'izao zay sy izy. Fa iny tsy voatery teneniny. Fa rehefa manana an'ilay intimité ianao, tonga dia miseho amin'ny tarehinao iny. Ary rehefa tsy ampy intimité miseho amin'ny tarehinao iny. Natao hoe olona tezitra, tsy miteny izy hoe zany tezitra, nga tsy hitanao mihitsy hoe zany tezitra. Ohatra, ahoana raha tsy ahitanao an'izany tezitra? Fa io vao eto amin'ny tarehy io. Dia tsisy ampianarana an'izany, tsisy sekolin'izany tany ampianarana hoe rehefa ohatr'izao ny ankizy raha tareraka izy dia tezitra zay papa. Fa tonga dia hita amin'ny tarehy, tsy mandainga io tarehantsika io. Ny intimité dia miseho eo amin'ny tarehantsika tsirairay avy. Ny alala ny intimité, alléluia, dia miseho eo amin'ny fahaizantsika miatrika. Alléluia. Ny intimité dia miseho amin'ny tarehy, fa ny alala ny intimité dia miseho eo amin'ny zavatra hatrehana. Rehefa lalina ny relationanao amin'ny Jesosy, dia hita hoe Jesosy mivelona amin'ny fiainanao. Jereo tsara mihitsy fa tsy morana izany hoe mariage zany tsisy divay tamin'izany fotoana izany. Lany ny jus. Eritrereto vao mbola tsy miditra ny ouverture dia lany ny traiteur ny laoka. Ohatra zany. Alléluia. Efa tsy traiteur atsony izy amin'izay efa trepeur. Matahotra be izy ao ambadika hoe tena ahoana. Azonareo ve tiako tenenina? Fa nefa tsy mipanika Maria. Tsara ny fiatrehana satria misy ny intimité. Sitrano ny fiainanao. Sao ianao manana intimité amin'ny olona fa tsy manana intimité amin'Andriamanitra. Alléluia. Sao ny atao hoe manana intimité amin'ny olona dia zao tia miresaka amin'ny olona. Tianao be mihitsy miresaka amin'ny olona. Fa avy eo ianao manantona mpanompon'Andriamanitra. Dia ahoana pasteur ny tokony atao fa rehefa mivavaka tena tsy hitako mihitsy izay tenenina. Dia gaga Jesosy hoe fa rehefa miresaka amin'itsy ianao tena kombona fotsiny ny vavanao. Fa rehefa miresaka amiko ianao dia ohatran'ny hoe sokafy ny vavanao. Alléluia. Misy zavatra tsy mety eo. Misy tenin'Andriamanitra tsy mipetraka ao. Misy tenin'Andriamanitra Salamy 119:10 izay na 11. Ataom-poko ny ereketako ny teninao mba tsy hanontako aminao intsony. Alléluia. Tsy manoty ianao rehefa feno tenin'Andriamanitra. Iazakazaka kely tsika Marka 5 tantaran'ny Jairo sy ilay vehivavy nitsihatra nandritra 12 taona. Alléluia. Ao tsara tsika. Alléluia. Marka 5 andiny 2 ka hatramin'ny 7. Iazakazaka tsika amin'ny anaran'i Jesosy dia avy ny anankiray tamin'ny mpanapaka ny sinagoga. Jairo no anarany. Izay ary efa nahitan'i Jesosy izy dia niankohaka teo amin'ny tongony. Amen. Hatreo aloha azavaiko. Jairo, miplasin'ny Jairo, mpanapaka teo amin'ny sinagoga. Inona ny attribution zany fanapahana teo amin'ny sinagoga zany? Anisan'izany dia zao hoe Jairo zany anisan'ny manapaka hoe iza ny mamaky teny androany. Alléluia. Teboka anankiray, Jairo koa no manapaka hoe rehefa misy olona manao partage eo, alléluia, alléluia, rehefa misy olona manao partage eo dia Jairo no midiscerne hoe mifanaraka amin'izay zavatra tokony ho zaraina ve zany zaraina zany sa tsy mitovy. Alléluia. Alléluia. Sao dia gaga. Alléluia. Asitehaka ho an'i Jesosy aloha. Alléluia. Ary eto vao tonga saina. Alléluia. Jereo tsara ny dika ny teny hoe Jairo dia hoe que Dieu est clair. Mahafinaritra be satria nifandray tamin'ilay situation niaonan'i Jesosy tamin'i Jairo tamin'i Jesosy ty. Tsy afaka hiteny mihitsy tsika hoe nanam-pinoany Jairo. Fa afaka miteny tsika hoe nanana fahalalany Jairo. Satria izy le anisan'le arak'ilay attribution teo hoe izy no miteny hoe ianona mamaky teny. Hiteny vakina io zany fantatry Jairo. Dia rehefa mamaky teny ilay olona anankiray dia Jairo midiscerne hoe mifanaraka sa tsy mifanaraka amin'izay révélation tokony hitondrana ilay fanomponana ilay hoe sehatra anankiray ty zavatra ty. Manana fahalalana an'Andriamanitra izy
ary fatany ihany koa hoe ny mikasika an' Jesosy raha hita zao a izy zany tsy efa nahita tsika zao efa nahita le izy io voasoratra fa izy tamin'izany fotoana zany mbola tsy voasoratra le izy. Alleloia. Ao a dikan'izany tsy soratra mibaziny tsy soratra momba an' Jesosy mibaziny fa ny fahalalany an' Jesosy ny fototra nijoroany Jairo teo. Maharaka tsara tsika 7:7 ny ankohaka i Jairo a teo tongotra Jesosy tena tompon'ny fiankahofana koa io. Alleloia. Ka ny angavy fatratra taminy hoe marary efa ho fatiny zanako vavikely hatreo. Eto ny nahafantarana fa olona mbola tsy tao anatin'ny finoana izy satria ny parole ny Jairo dia mbola niny fahafatesana. Alleloia. Raha tsika zao misy situation ohatr'izao dia tsy hainao mihitsy niteny an'izany hoe fo faty ihany na fa ho eto am-bavaka. Azonareo ve? Ao ve? Fa misy fiovanana rehefa mandray an' Jesosy na misy fahalalana renao dia miova amin'ny parole anao. Tsy hiteny mihitsy ianao hoe zanako vavy dia teny ianao hoe efa faty izy fa mba ho eto am-bavaka. Tsy hiteny an'izany ianao raha mahafantatra an' Jesosy fa hiteny acte prophétique ianao hiteny hoe amin'ny anaran'i Jesosy fantatra fa sitrany io fa ho eto am-bavaka fotsiny. Tanao tsy finoana le izy teto fa fahalalana fotsiny. Alleloia. Dia hoy izy hoe andeha re mametraha ny tananao aminy mba ho sitrany izy ka ho velony. Fahalalana ny tao ambadika io. 24 dia nandeha niaraka taminy Jesosy ary nisy vahoaka betsaka nanaraka azy ka ny fanety taminy sisika zany. Alleloia. 25 ary nisy vavy anankiray izay efa narary 12 taona. Alleloia. 12 taona aza adinoana ny 12 faratapony 12 ora Desambra mois 12 sy ny 12 rehetra fokony Israely ny apôstôly 12 faratapony raha miendrika ara-panahy io. Alleloia. Teo amin'ny faratapony samy reraka izy. Jereo tsara mihitsy ny toy an'le izy. Alleloia. Sady efa niaritra zavatra be faratapony io tamin'ny mpanao fanafody nakany any dokotera rehetra be dia be ka nandany ny fananany rehetra faratapony tsy driko foana ihany nefa tsy nety sitrany faratapony io fa vao maika nanino ny anarary kokoa azy faratapony. Alleloia. 27 koa rehefa nare an' Jesosy izy le vehivavy io dia nankeo ivoany namaky ny vahoaka ary nanendry ny lambany ary hoy izy na dia ny fitafiany ihany aza ny voatendriko dia ho sitrana. Ary niaraka tamin'izay dia ritra ny loharanon'aretina ka tsarony tao amin'ny tenany fa sitrana izy. 17 niaraka tamin'izay dia fantatry Jesosy fa nisy herin'ny ala taminy dia niodina teo amin'ny voan'ny vahoaka Jesosy. Tsy haiko hoe ahoana ny fiodin'i Jesosy le manao ohatr'izao le. Alleloia. Hainareo ngamba izay tiako teneny izay. Izy zany nanendra ny lambako zany 9:30 fa hoe mpianany taminy hitanao zao vahoaka mifanety aminao zao dia ianao ndray ve manontany iza nikasika anao teo dia mety nitodika zala tsy azoko mihitsy ty mpampianatra ty. 9:30 ary nijery manodidiny Jesosy izaho ny vehivavy izay fananao an'izany. Magaga tonga dia fantany hoe vehivavy le izy. Alleloia. Fitaizana ny fon'ny mpianatra fotsiny io hoe iza le nanendry satria mbola misy teny tsisy fahalalam-pomba tao anatin'ny fianatra. Azonareo fa le izy nefa fantany. Ahoana moa ny ahafantaranao hoe vehivavy sa lehilahy mikitika anao raha vaneriny. Alleloia. Amin'ny fahadiovam-po sy ndreko tsara. Alleloia. Alleloia. Ary nareo tao mety daholo. Alleloia. Satria le fiainam-panatao amin'i Jesosy mahalala ny zavatra rehetra. Identifié ao amin'i Jesosy zany rehefa hoe vehivavy za mivavaka izany. Lehilahy za mivavaka izany. Lehilahy tena mangetahetana aza mivavaka izany. Vehivavy tena mila anaza mivavaka izany. Hitanao, tsy ny aretinao fotsiny identifié an'i Jesosy fa ny mahaenao anao intimement mihitsiny fantatry Jesosy. Dia Jesosy zany ny considéré an'izay fototra initial zay rehefa mivavaka. Ka raha misy anelanelan'ny lasiny vavy dia ny fantatry Jesosy rehefa mivavaka iny olo iny ary iriko mihitsy hivavaka izay olo izay. Dia le fototra nananganan Jesosy azy tamin'ny voalohany no renesin'i Jesosy. Ka raha tsy miverina amin'ny fototra iny ianao dia andamoaka mivavaka ao. Alleloia. Alleloia. Aitsika zao 32 ary nijery manodidina izy za ny vehivavy izay efa nanao izany. 33 raiky tahotra sady torakovitra ray vehivavy satria fantany izay natao taminy ka dia nankeo aminy izy ka niankohaka teo anatrehany ary nanambara taminy marina rehetra. Samy niankohaka Jairo sy lay vehivavy. Eto amin'izay misy différence. Ary hoy izy taminy anaka ninona ozy izy
tonono mafy hoe ny finoanao na sitrana anao mandehana somatsara ary sitrana amin'ny aretinao. Alleloia. Na nampinono io vehivavy io. Dimy amin'ny telopolo. Raha mbola niteny Jesosy dia nisy tonga avy tany amin'ilay mpanapaka ny sinagoga nanao hoe teny tamin'ny Jairo. Jairo a, efa maty ny zanakao vavy. Mba tsy teneniny hoe tanteraka an'ilay niteneninao terie. Tandremo ny zavatra teneniny. Zavatra tenenin'ny vavanao io a, rehefa mitenitsika dia misy fanahy miandry. Fanahy masina hiakomplira ny volonté-n'Andriamanitra. Ary ny faneratsika eo amin'ny ilany dia hitaingana hoe raha vao miconvenir amin'ny identité antsika ny teny avoakan'io, tonga dia tsika miakomplira ny zavatra iny. Tandremo ny confession amtao amin'ny vava. Fandraindrantsika tsy tonga saina fa zavatra nytenenintsika tany aloha ihany io mitranga androany io. Ny afahanao mitandrina ny vavanao ho sitrana tsara tsy hiteniteny foana dia feno itenin'Andriamanitra ny fonao. Izay ny mahatonga tenin'Andriamanitra milaza hoe izay lehibe ao am-pomana inona hitenena ny vava. Rehefa lehibe ao anatin'ny fonao ny tenin'Andriamanitra tsy miteniteny foana izany io. Matoy io miteniteny foana na kely ary dia mbola tsy lehibe ao anatin'ny fonao ny tenin'Andriamanitra. Ho antsika rehetra izany. Niza tsy mivoaka ho azy izany io teniteny foana io fa matoy mivoaka na dia misolifatra kely ary mbola misy tenin'Andriamanitra tsy accompli io izany reto. Alleloia. Ndao tsika hiverina amin'ny tenin'Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy, efa maty ny zanakao vavy, nahoana ianao no mbola manahirana amin'ny mpampianatra ihany. 36 fa tsy nahoan'i Jesosy izany teny nataony izany. Amen. Mety mavesatra tamin'ny Jairo io fa tonga dia niteneny hoe tsy nampaninona an' Jesosy izany. Mety nampaninona an' Jairo ilay izy fa tsy nampaninona an' Jesosy izany. Alleloia. Mety misy olona manodidina antsika miteny zavatra hafahafa manodidina antsika fa aza tonoina fa raha mbola ianao dia hampaninona anao izany, fa raha Jesosy ny ao anatinao tsy hampaninona anao izany. Alleloia. Eto ny tenin'Andriamanitra miteny mihitsy hoe tsy nampaninona ny Jairo ilay izy fa nampaninona ny Jairo. Dia eo amin'ny teboka ambany io jereo tsara mihitsy amin'izay ny tenen'i Jesosy momba ny Jairo. Alleloia. 36 fa tsy nahoan'i Jesosy izany teny izany fa ho izy tamin'ny mpanapaka ny sinagoga. Maninona ozy izy? Aza matahotra. Dia maninona? Mino fotsiny ihany. Hitanao fa tsisy finoana tao amin'ny Jairo. Matoa Jesosy ny teny hoe mino. Tsisy tao. Jesosy izany tsy amorona izany hoe ampahirizako anao rahalahy dia mino fotsiny. Izay zavatra teneniny dia fahamarinana. Tsisy finoana tao. Fa teo ny nanehoan'Andriamanitra hoe ny fahalalanao ny ry Jairo hoe mety samy manakaiky anahy ianao, mety samy teny amiko ianao fantatra hoe vitako izany, fa tsy accompagnena finoana ny fahalalanao, rava ihany ianao rehefa avy eo. Eo amin'izay ilay mahazava-dehibe an'ilay hoe sady mahalala ianao no mino an' Jesosy ianao. Aza monsieur contenté fotsiny hoe zaranga mino a, hain' Jesosy manova ny situation io nefa ianao tsy manana lien amin'Andriamanitra, amin'ny parole n'Andriamanitra. Alleluia. Ny mitona olona anankiray anao zavatra dia tsy maintsy parole no mibata an'iny olona iny anao zavatra. Miteny ny ray aman-dreny mba hividiano sira, ny nibata an'iny zaza iny dia hividy sira, parole tany ambavany ray aman-dreny nitondra anazy. Alleluia. Jereo tsara mihitsy fa raha amin'ny andavanandro zaka amin'ny parole ny olontsika. Fa maninontsika kristianina tsy zaka amin'ny parole n'Andriamanitra. Tsy sery ve ny parole n'Andriamanitra? Tsy izany. Feno hery ny parole n'Andriamanitra. Fa ny safidintsika indraindray ny mahatonga antsika lasa tsy zaka amin'ny parole n'Andriamanitra satria contrentsika foana ny tenin'Andriamanitra. Eo anatrehany zavatra anankiray. Nisy situation anankiray ohatran'izao zao efa ataoko hoe 12 taona lasa tany aloha tany. Tao anatina hôpitaly anankiray. Dia tamin'izay fotoan'izay voaka daholo tao amin'ny orona sy teo amin'ny vava tonga dia ramana feno io trano io miazakazaka daholo amin'izay ny dokotera ny spécialiste tonga dia nanao ny analiziny inona moa hémorragie digestive io tonga dia ohatran'izao io kibol'le olona ohatran'izany fa tao anatin'izay dia mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Dia ny apokalypsy toko 5 vakina tamin'izay napetraka ny tompo amin'ny anaran'i Jesosy vita ilay zavatra rehetra sitrana ilay olona ilay dokotera gaga daholo hoe fa ahoana ary izany zavatra izany. Alleluia. Tsy ilay olona ny zava-dehibe hoe izy izany olona izany fa ilay parole ny Jesosy ny zava-dehibe. Jesosy ne tsy miangatra izany raha ataony amin'ny ray amintsika ataony amintsika rehetra. Alleluia. Ary ny tena finoana tsy tanana mipetraka fa ny tena finoana fo misokatra ho an' Jesosy. Alleluia. Amen na maraparana samy iny fa azontsika ny zavatra rehetra. 37 ary tsy nisy olona navela ny anaraka azy afa-tsy Petera sy Jakoba sy Jaona rahalahin'i Jakoba. Satria nakabetsahan'ny olona teo izao kely izy zany hatreo. Satria nakabetsahan'ny olona teo dia mbola taraiky teo amin'ilay tsy finoana hoe olona efa maty ve dia mbola andamy fotoana ho any ihany.
satria ireo olona tenenin Jesosy reo reto miaraka amiko, reo le anisan'ny niteneny andao hivavaka ny tendrombohitra. Manana intimité miaraka amin'ny Jesosy. Jaona ny mpiondana eo tratran'i Jesosy, manana intimité miaraka amin'ny Jesosy. Tsy ho zakanao io zavatra trehanao io raha tsy manana intimité miaraka amin'ny Jesosy ianao. Tsy olona mahay mampahery ny tetavinao, fa ny hery ny fampaherezan'ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina. Alléluia. Indraindray tsika mety hoe aloha mba hampaherezo kely fa tena dia mitady olona ianao, ao aloha hitady tenin'Andriamanitra. Aza mijangajanga. Ohatra izay ny apetraka ilay Jesosy eo ao anatin'ny soa, ao anatin'ny vavan'ilay olona dia ahoana? Ahery ianao sa tsy ahery? Alléluia. Raha tsy fampaherezana zany fa fanitsiana. Ary adinoana fa ny fampaherezana tsy hoe anesthésie. Alléluia. Fa ny fampaherezana fanitsiana anao hiverina amin'ny lalana tena izy. Ny fampaherezana zany tsy hoe atraka ny lohanao. Fa fampaherezana tena hoe atao miakohaka amin'ny tany ianao anatrehan'i Jesosy. Alléluia. Ny fampaherezana tsy hoe ampifalifaliana ianao. Fa ny fampaherezana ampifalifaliana amin'ny alalanao Andriamanitra. Alléluia. Satria indraindray tsika midritra foana fa hoe ampaherezana dia afaka eo dia eny ohatrany lasa tsy tadidiko intsony ilay izy fa ilay izy mbola ao ihany. Inona ary zany? Fa angatsy ny elan'ilay izy ny tanjony e. Alléluia. Isika ny mila miova. Eto amin'ny mpiankofana an'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Alléluia. Alléluia. Andininy fa 7:30 tonga dia sautetsika. Ary rehefa niditra Jesosy tao an-trano ilay nisy an'ilay vehivavy dia niteny taminy hoe mba maninona reo no mitabataba sy mitomany? Tsy maty raha zazavavy fa matory. Dia nome daholo ny olona rehetra. Alléluia. Fa nandroaka azy rehetra Jesosy. Dia nitondra ny ray aman-drenindra zazavavy mba amin'izay olona teo aminy ka niditra tao amin'ilay nisy andra zazavavy. Amen. Testa mialohan'ny gloire dia tsy maintsy misy foana. Vao nanomboka ny lalan'ny Jairo dia nisy testa tao am-pony, tsy teo anatrehan'ny olona rehetra izay nametraka hoe za ve mpanapaka ny sinagoga, iankohako anatrehan'io ve za, tena marina ve zany zavatra zany? Nisy doto tao. Alléluia. Ny fitsapany devolanao voalohany dia ao anatinao. Ary iny foana ilay mahatonga anao hoe za rangaha tsy handeha. Raha vao eo ianao ny resy dia aza gaga mihitsy raha tsy tonga hatramin'ny farany. Fa raha eo kosa ianao maresy miaraka amin'ny fitondran'Andriamanitra dia aza mionona, aza mieritreritra hoe tsy hisy intsony ao aorianan'io. Fa tao aorianan'io mbola nisy be dia be tsy maintsy natrehan'ny Jairo. Ary ny final dia ny olona tao an-tanànan'ny Jairo mihitsy ny mehan'ilay olona nentin'ny Jairo. Io ve? Fantatro ane io e. Mpandrafitra io, dadany io ohatran'izao ny fiainany io. Alléluia. Tsy le fahalalana ranofony dia davin'Andriamanitra aminao, fa fahalalana ara-panahin'Andriamanitra. Lalina kokoa ny fahalalana ara-panahy raha oharina amin'ny fahalalana ranofo. Mety hoe mahafantatra mpanompon'Andriamanitra ianao. Alléluia. So dia fahalalana ranofo fotsiny ahafantaranao ilay mpanompon'Andriamanitra. Tiako izy satria mahafinaritra anahy ny fiakanjony, mahafinaritra anahy ny fitoriny, mahafinaritra be ny toetrany io, mahafinaritra be izy rehefa ohatran'izao, izy. Fa hono Jesosy anatin'izany. So tsy Jesosy no arahanao, mitondra teny ho kristianina za, nefa efa elany tsy nanaraka ny Kristy, fa efa nanaraka olona. Dia io ny tenanao. Eto tsy fotoana anankiray hisafosafoana antsika ka hoe anehoana hoe tena mety mihitsy ny fanarahana olona. Tsy mety zany. Alléluia. Fanarahana an' Jesosy ihany. Jesosy no mato antsika tsiraray avy. Raha vao mbola misy maso ho ilany makany amin'i Jesosy dia maso ho ilany, makany amin'ny tsy Jesosy dia efa diso ny lalanao satria miazakaza ianao manao gila. Manao vagila dia miazakaza. Fa etsy ianao dia menjera. Tsy lasa lavitra zany ianao. Rehefa hiaraka amin'i Jesosy, izy jerena hatramin'ny farany. Tompo finoantsika sady mpanefa azy. Alléluia. Ny iraka lehibe dia ohatran'izao. Mailohan'izay aloha, reto ny sakana mety mitranga amin'ny fiainantsika. Sakana voaloha ianao, sakana faharoa tsy misy teny ao aminao, sakana fahatelo mety ny olona manodidina, sakana fahaefatra mety le situation. Fantatritsika daholo zay ny zavatra mety hitranga. Fa reo rehetra reo dia tsy maintsy midépendre amin'ny choix-nao. Na ianao hijoro ino an' Jesosy, na ianao hitomany hoe ndre zao sisy eny tompo, aoka ny sitraponao ny tanteraka. Marina zany, aoka ny sitrapony Jesosy ny tanteraka. Fa ny sitrapony dia ny anananao fiainana mandrakizay. Tsy adala Andriamanitra, tsy adala Jesosy ka rehefa nampianatra ny vavaka voalohany nampianatra dia hoe ny etỳ an-tany ho tahaka ny any an-danitra. Misy fiainana tiany transposena maka etỳ an-tany fa tsika tsiraray avy no erany. Farany ny iraka lehibe. Ny iraka lehibe marika toko 2:15-20.
izay milaza zao hoe aroa Jesosy taminy mandehanany amin'izao tontolo zao ianareo ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Amen. Io iraka lehibe anankiray io dia mitaona antsika mba anana inona finoana. Satria ny finoana dia avy amin'ny toriteny. Izy miteny hoe mitoria. Finoana zany ny programany io. Fa ny olana mijanona eo tsika. Ny iraka lehibe nefa ny anankiroa. Matthieu 7:20. Matthieu 28:19. Koa mandehanana ianareo ka ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Zany rehetra zany ampianarina mba haninona ahalala. Tsy afa-misaraka ny fahalalana sy ny finoana. Tsy maintsy mahalala an'Andriamanitra ianao dia mino an'Andriamanitra. Rehefa mino an'Andriamanitra ianao dia mandatsaka fahalalana hafa indray izy mba hitombonao amin'ny finoana. Dia jereo amin'izay manao cercle loatra an'izao ilay izy. Dia mitombo ianao mitombo fahalalana. Isaky ny herinandro ve ianao mitombo fahalalana. Raha tsy mitombo fahalalana tsy mitombo finoana. Rehefa tsy mitombo finoana ianao dia tsy hitombo ny etaetanao. Rehefa tsy mitombo ny etaetanao dia tsy hangetaheta zava-baovao amin'Andriamanitra ianao dia tsy hahalala indray. Dia io misy stagnation spirituelle. Manaova récapitulation isan-kerinandro, isanandro, ahoana nandroso ve za. Ny olona sitrana dia mahasahy miatrika ny zavatra tsy mety. Ny olona matoa makany amin'ny dokotera, resy lahatra izy fa ho sitrana. Fa tsy izany ho any amin'ny dokotera nefa tsy resy lahatra tsy sitrana. Tsy resy lahatra ny ho sitrana. Ianao koa rehefa miaraka amin'i Jesosy, tsy maintsy resy lahatra ianao no ho sitrana. Alleluia, mino ianao fa ho sitrana. Ary aza miandry ny tanan'ny olona mipetraka eo amin'ny lohanao vao ino ianao ho sitrana. Alleluia, fa possible ianao mieno dia sitrana. Ny olana ane dia zao rehefa tsy sitrana ny fotsika dia marary ny sofintsika. Rehefa marary ny sofinao dia diso ny message miditra ao aminao. Lasa sélectif message miditra amin'ny sofinao satria misy tsetsetsinao dia lasa tsy message tanteraka. Tsy message tanteraka ny ao am-ponao. Miverenao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Tsika tsy rary avy tsy ankanavaka. Miverenao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Fotoana zao ahafahanao mitondra ny tenanao eo amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Alléluia. Hitsangantsika hivavaka. Alléluia. Jesosy tesotranao zay Andriamanitra ny amin'ny teninao. Ny amin'ny fitarianao, ny amin'ny zava-mahagaga izay ataonao Andriamanitra. Misaotra satria androany dia nianatra indray izay Andriamanitra. Tena za manokana Jesosy nianatra indray hoe aika ilaina ilay fahalalana fa tsy mandeha amin'ny finoana fotsiny hoe dia hamonjy sekoly fanasitranana dia ina fa tsy maintsy sitrana. Nefa tsy mba manana etaeta ny ahalalanao akory Andriamanitra. Tsy manana etaeta ny hanana intimité miaraka aminao akory Jesosy. Androany Jesosy dia ataoko fotoana anankiray hirahako aminao. Anekeko anao indray Andriamanitra. Iankofako eo tongotrao. Jesosy eo tena tiako indrindra ianao. Tena mamiko ianao Andriamanitra. Tsy te hialy eo amin'ny fanatrehanao Andriamanitra. Tsy ahoako ny zavatra mety miatra amin'ny tenako ara-nofo. Fa ny zava-dehibe amiko Andriamanitra dia ny ahafahako miray aminao am-panahy mandrakariva. Hitambatra aminao. Satria fantatro Jesosy fa rehefa miray aminao dia tsy afaka anana fahefana amiko ny fahavalo. Tsy hangataka akory za Andriamanitra hoe sitranao Jesosy. Fa hangataka Jesosy hoe te hiray aminao Andriamanitra. Dia zay erany eo Andriamanitra satria fantatro fa ny sitraponao tsy maintsy tanteraka eo amin'ny fiainako. Amin'ny anaranao Jesosy, amin'ny anaranao Mpanjaka. Tsika rehetra samy hivavaka amin'izao fotoana izao. Amafisy ny fahaloran-tenanao an Jesosy. Aoka hitombo ny etaetanao ny amin'ny fahalalana an'Andriamanitra. Ampitomboy ny fahalalanao an'Andriamanitra. Ampitomboy Jesosy eo. Tia Andriamanitra mangetaetanao mihoatra Andriamanitra. Tahaka ilay vehivavy Samaritana izay teo am-patsakana tamin'izany fotoana izany. Mba omeo an'izany rano izany. Za koa Jesosy androany dia miteny hoe mbola omeo an'izany rano izany Jesosy. Mba hofeno mandrakizay Jesosy. Hofeno fanahinao mandrakizay. Alleluia. Tsy niavahanay amin'ny olona Andriamanitra ny tanjonay. Fa tsy hitovizanay amin'ny fiainam-panahinay omaly intsony fa hiatsara hatrany Andriamanitra. Androso amin'ny fahatokiana. Mba olona tena ho lasa olona matoko daholo izay rehetra Andriamanitra. Tsy manao izay tianay fa manao izay tianao. Alleluia. Miamboninahitra ianao. Ankalazany ianao. Dia raina ianao Jesosy. Fa masina sady mandrakizay. Alleluia. Amen. Eo antsika rehetra ataontsika hivavaka. Eto anatrehan'Andriamanitra ny teboka rehetra izay tianao sitranina androany. Alleluia. Mety misy zavatra ao am-ponao manokana tsapanao hoe tianao sitranina. Fiainam-panahy, fijoroana, toe-po. Eto anatrehan Jesosy izany. Isika rehetra dia samy efa andrasan'Andriamanitra anakaiky azy. Tsy olona anankiray ny tokony anakaiky an'Andriamanitra fa tsika rehetra. Asa anaty mivavaka ao ary. Jesosy eo entiko anatrehanao ny tenako.
entiko anatrehanao ny finiavako, entiko anatrehanao momba rehetra, entiko anatrehanao mikasika rehetra Andriamanitra. Alleloia. Jesosy io na dia nisomotra avy avindamanao fotsiny Andriamanitra dia sitrana ilay vehivavy fa androany Jesosy za mino Andriamanitra teny ra ihany dia ho sitrana ny fanahiko, hiova ny momba rehetra, aneo anao Andriamanitra ny fiainako, za ho takony fianao hita Jesosy, ianao ny ariary eo amin'ny fiainako amin'ny anaranao Jesosy, amin'ny anaranao mpanjaka sitran'izay rehetra. Amen. Da tsika tehaka mafy an Jesosy afaka mipetraka tsika rehetra. Alleluia. Alleluia. Tsara ne Jesosy io. Alleluia. Ny aza tonona ny fotoana rapitso sekoly tokantrano ny fotoanantsika zoma etsy antrampokon'olona efa ao anatin'ny vanim-potoana ny fiomanana ny amin'ny fifadikanitsika. Tsy hoe amin'izao dia efa ena tsikelikely tsy izay ilay fiomanana. Hoe amin'izay tsy soka be amin'ny 15 janvier dia izao dia efa enako tsikelikely, tsy izay ilay izy. Fa oman'ny fonao, oman'ny fanahinao. Alleluia. Ny fifadikana dia endrika anankiray any ahoana fa vitanao no mibaiko ny tenanao hoe tsy nenazy ny arahana fa neny Jesosy. Izay mahatonga ilay izy hoe fifadiana hanina. Ilay tena tiany indrindra mihitsiny ny tonga dia foananao. Iny mihitsy ny tena tonga dia stopenao. Tsy ny olona ny tokony hitondranao hifady hanina satria ny olona tsisy afaka nampina vavanao hoe azy idirana sakafo. Fa ianao manana volonté hoe eto ty ajanoko aloha satria Jesosy dia ilay izy koa tsy fanenana tena fa ny fanenana tena dia sakafo tsy hohanina fotsiny fa tsisy vavaka, fa natao hoe fifadikanina vavaka indray no hohanina fa tsy sakafo tsony. Amin'ny fotoana fisakafoanana eo mihitsy ianao no mivavaka satria eo mihitsy ny ohatran'ny somary mafimafy kely ilay izy. Alleluia. Misaotra anao Jesosy ny amin'ny tsirona ravitoto izay tsy hiditra atao am-bavaka aloha raha tsy afaka raiky amin'ny 20 andro. Alleluia. Misaotra an'i Jesosy ny amin'ny zavatra rehetra. Ny zoma amin'ny 4 ora eo amin'ny trampokon'olona. Alleluia. Ny sabotsy amin'ny 7 ora ao amin'ny trampokon'olona Analakely. Dia miomantsika fa ny amin'ny asabotsy izao dia somary manao miomankomana kely tsika ny amin'ny fifadikana moa zany tena marina. Alleluia. Dia izy tena ilaina fiomanana. Tsy hoe kisendrasendra hoe adiniko ny sakafo any an-trano dia tsy mihinana hay fifadikana zany ty androany. Tsy fifadikana zany. Ny fifadikana tena fiomanana ra-panahy mihitsiny. Any izay mahatonga ny hoe Jesosy rehefa vita batisa tao Jordana dia nentiny fanatany any efitra dia nifady hanina 40 andro. Olona efa bien préparé niatrika fifadikanana. Dia ny vokatra andrasan'Andriamanitra anatin'ny fifadikanana dia rehefa tsisy hanina ao am-bavanao dia inona mivoaka tokony tenin'Andriamanitra mivoaka eo. Alleluia. Ndao tsika hitsangana amin'ny voninahitra an'Andriamanitra sady andray nitsotrano. Alleluia. Vavakantsika ary Jesosy eo misotranao zahay ny amin'ny fotoana izay mbola nomenao anay nahafahany indray Andriamanitra nianatra nandroso teo amin'ny teninao sy ny sitraponao Jesosy. Tianay foana rehefa ianao no miteny Andriamanitra satria tsapanay hoe voatsindrona hatrany amin'ny aty fanahinay. Zahay rehetra Jesosy niza ato na za izay miteny Andriamanitra ho anahy mihitsy izany teny izany Jesosy sao tena mieritreritra fotsiny fampiasa finoana nefa tsy tomba amin'ny fahalalana. Zahay rehetra Andriamanitra entinay eto anatrihanao ny tenanay Andriamanitra. Atsio sy amboary foana izay Andriamanitra, aitsio sy amboary foana amin'ny fotoana rehetra. Aoka ny androm-piainanay Andriamanitra ho androm-panitsiana mba hahafahanay ho anisan'ny olona tafahomana sy voatahiry amin'ny fotoana iavianao Jesosy Kristy. Mba tena hanana fiainam-panahy fo tsara mihitsy izay Jesosy. Alleluia. Tsy rendremana, tsy ilay mila tondrahana rano kely ireny fa tena hoe mitahitra tsara eo amin'ny fanatrehanao sady miaraka aminao amin'ny fotoana rehetra. Tononoko amin'ny anaranao Jesosy Kristy fa ninona teny rehetra izay naloko ny vavanay teto androany dia ho mariny amin'ny fiainanay izany. Ary ho hita fa tena olona efa zaka ny tenin'Andriamanitra izay, tia tenin'Andriamanitra, tia anao izay Andriamanitra, ity anao mihoatra hatrany izay Andriamanitra satria izany no antom-pisinay ary izany ny hitondra ny vavanay anambara fiderananao isan'andro amin'ny anaran'i Jesosy. Raisiny tsodrano hitahanao ny Jehovah ka hiaro anao. Ampamirapiratra ny tavany aminao ny Jehovah ka mindra fo aminao. Anandratra ny tavany aminao ny Jehovah ka nome anao ny fiadanany. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Sarao ny fahasoavana, fa fahasoavan'Andriamanitra